Allô, dia hoana itiry zany re? Salama ve lahany? Salama Razoko fa misaotra betsaka. Nareo any manahoana? Tsara izay ka. Ny aty koa salama tsara aloha hatreto. Dia hoana ity e? Misy vaovao any no miantso hariva lahy zany? Tsy hoe misy vaovao akory fa mba malahelo anareo dia mba miantsoko. Ny andro koa efa rivotra ity dia mba manembonembona ny any tanàna any. Ay ve, noeveriko fa dia hoe misy inona ary ko. Nga koa moa dia voatery hoe izy vaovao foana vao mba malala miantso e. Fa ahoana tokoa aloha ny fanomanana ny mariazinareo sy anjao e. Efa vonina tsara? Drais, takininona sy takininona letsy a. Efa tsy androko mihitsy azy ny andro hanaovana an'io mariazina io ko. Efa vonina tsara lesy izay roa kely a. Raha pitsy zao izay no hividy ny peratra sy ny akanjo sy ny kiraro anaovana eo amin'io. Dia efa mahavita-soa zany nareo roa kely. Tongava soa ny andro malaza. Misaotra indrindra letsy a. Fony tokoa aloha e. Ahoana ny fandaharam-potoana ny lahy amin'io? Ho avy hanatrika amin'ny mariazy lasa tsy? Razoko a. Mariazan'ny dalahako kosa ve dia tsy ho avy a? Ho avy afa asa matahotra lahy. Herinandro natapabolana melohany eo dia efa tonga any. Marina fa hoe be asa. Fa tsy maintsy tonga any fa aza matahotra lahy. Aorianan'izay no miverina ty any. Merci lesy zany a. Fa zao tokony manomana sarona karona ianao omena ny zaka zokontsika amin'io. Izany manko ny fomba fanao rehefa mihoajoko ohatran'izao. Aza mampiomehy letsy lahy. Ko raha tsy vehivavy izy tiako. Ny vehivavy no omena sarona karony raha vavy fa tsy ny lehilahy. Bandy mampimetsy. Ohatray. Ay tokoa moa izany izy io. Sady olona any an-dafy ange iny e. Laza tamiko ary le ry hoe tena tsy afaka ny makaty hanatrika an'io raharahana io ko. Raha mahajangy io na hoe Tomasina dia mba afaka nanatrika ihany le ry fa izy ty any an-dafy dia tsy tafa mihitsy e. Iza koa moa no mahalala raha efa manambady vazahany le ry iny. Dia asa tokoa re. Zay zany fa mandra-peona e. Dia mampamangy any amin'ny andro zany. Ok letsy a. Miraro soa e. Fa tongavy lahy amin'io a. Mengavy a. Nizaka manko efa tsy afaka hony amin'io. Dia dada sy neny koa efa samy tsisy eo. Dia lahy zany sisa mba hatenaiko lesy raha zany re. Aza matahotra lahy ho fa tsy maintsy tonga. Na misy inona dia tsy maintsy tonga any a. Dia miara mifaly any tsika fa aza manahy. Ok letsy zany re. Dia efa manantena fahatongava lahy zany izay e. Mbola tsy tonga ihany hatramin'izao. Zany lasa matahotra mijanona rerela be eto ka. Raha zao misy jolam-panentaka dia tsy haiko intsony izay azo aheto. Iny kosa ka izy ka. Malalako. Azafady aky fa taraika vao tonga. Ny fitohanan'ny fiara na taraika tena miala tsiny aky malala. Ao aloha orika kely. Tsisy letsy izany malala. Ny fitohanan'ny fiara eto tanàna koa tsy mahagaga. Dia ahoana? Aiza izany ilayntsika voalohany? Raha ny eritreritra aloha kia malala dia aleo aloha makeny bioririkatsika dia eny mahita azy atao a. Ay, mety izany. Ndao ary ao hoe aloha ianao. Fa misy inona kia? Misy tsy mety ny vozona akanjonao aty aorianako. Ao aloha amboariko kely mihitsy. Zay tsy nomezan'ny olona ve ianao tamin'ny vozona akanjo tsy mety? Midasy mba nijery fitaratra vao niala tany an-trano. Tsy tsikarotra aloha e. Sady tsy raharahako koa izany e. Diso maika hamonjy an'ity fotoanantsika ity dia tsy nahajery fitaratra intsony akia. Malala. Rehefa vita ny raharahantsika dia misy mpikarakara amin'izay a. Tsika an'izany vozona akanjo tsy mety izany intsony.
efa eo mantsy ianao hikarakara amin'izay fotoan'izay sady tsy marina fizankimalaoko eno ako ifampikarakaratsika efa tsy hoe zarery ny karakaranao ty tena indray mantsy ianao raha zarery no antenainao fa ianao tsy mba hikarakara iainy akimalala marina loatra izany teninao izany izay koa ngeny atao hoe mpivady ohatray ahoana koa ary ty fiara mirimorimo avy ihany ty dia raha mandona olona amin'izany zao dia ahoana andriamanitra misy olona maromaro misaritava mivoaka avy tao amin'ilay fiara miloko mainty mpizolavy ireo sahiny iany tokoa sady manatona antsika ngery zareo izany fa izy reto andao malakitsika andositra rianja fa olon-dratsy reto tsy rehefa sady mitondra fitaovam-piadiana ngery zareo izany andao malaky andositra ho tena tsy ololahy tokoa reto marina mitapenatra reo mivavanianja dia nalefany ao anaty fiara avy alohanareo ny olo tiako fa hoentinareo aizy izy reto reny vola rehetra dia avitsoro ny vadiko miangavy anareo avy alao izy fa reto any vola rehetra hoeto anareo any dia avitsoro ny vadiko tiako ny kole any raha tadiavinareo nampidiriny zareo ato anaty fiara koa nitapenan'izy ireo ny masoko roa sy ny vavako fa ino ny tadiaviny reto olony reto aminay dia hoentinay izy reto izay tena tsy olona tsy mitsitsy mihitsy reto nitondra basy zareo dia samy misarotava avokoa ohatra ny misy vehivavy alory zareo raha ny fitseriko azy eto tsisy amatarana hoe iza daholo reto ary zareo koa tsisy miteny mihitsy na dia ndray aza fa ataondry zareo iny zay efa nomeko azy ireo ny vola rehetra taty fa tsisy ny rarahindry zareo an'izany akory dia tondra fotsy be veroloana zany zay zo ka miandry izay ikadonany fotsiny inona rety fa aiza ary ty toerana misy aty fa trano ty nampidirandry zareo aty dia nataondry zareo aiza zany nianjaka nosarahandry zareo zahay raha azoko tsara nitapenandry zareo koa moa no masoko sy ny vavako dia sady tsy mahita ninninona tsy afaka miteny koa nitongotra matana kokoa aza mivatotra daholo inona loatra aza ny tiany reto olona reto atao anay avelanareo melatany tsy favalinareo asa mikitikitika mihitsy ka ohatray marina ihany zany mitabataba zany fa ataondry zareo inona raha mivadiko sanatria aza misy ane zany ary tany aman-danitra tena tsy tiako sainina kely akory zany zavatra-tsy mitady eloelo atao ndohako zany mifony mamindra-fore aza ataonareo azao mengavy re fa mifatorako tiavinao ohatra misy mama zany fatorana masoko zany marina andraikako loza fa olon'le tsy vaniny eo ny vadiko tsy rariny koa zao fa dia iza loatra reto olona reto misarotava daholo koa mory zareo ka tsy fantatro eny fa na dia le ray manolana ny anjo io aza posipozina vehivavy ange ty mamano fatotra mivavako ty izany fonjy ohatra mamiratra olona tsy vanitiany avy alao lesy ny olo tiako ny le tsy valiny ty
raha tena mafy Elisany dia vao mifatorako amin'ny tongotra matanako dia aleo atsika samy lehilahy no ifanandrina fa tsy ny vehivavy no anaovana heritreritra ohatr'izao. Ohatray marina toa mandray antsy le tsy vaniny ity amono avy fantanao ineny ansena amfone Janja andray marina no lera le tsy mataotody miantso ny vadiko rehefa naolany tsy maty ve Janja fiery amariny tsy vany lisany tsy vany lisany le matesa faingany reto daholo mbola nody alisany zao zava-doza atao lisany zao na oela na oaingana vao fatorako raha tena mafy lisany Janja. Fa aiza zany oay toa ty anaty ala fa maninona tia ny zavatra tsaroako farany dia ny velesiny le tsy ho vavy raha iny vodibasy ay mbola marary ny atoko dia zao taitra ety izao Janja tsy midabo ketsy ambany etsitsy sanatrika maty ve Janja andray Janja dia maty tokoa ve ianao malalako dia ahoana ny mariazy tsika aza mbola ilaozana ki malala tena mila anao angainy fiainako rehetra mamiratra fa manao inona ty lahy maty le sy anjary nary ny vonon'ireo tsy vanina tsy mataotody ahoana maty ny malalako maty hoe Janja andray fihinany zava-niseho tatiny ty dia iza koa ny olona navita namono any Janja zany lazao amiko le senazo any lisany razoky za zao ny mila mametraka fanontaniana hoe manao inona tiako hoe lahy ka nisy niantso tamin'ny telefona ny ahy nisy niantso aho hoe aty nareo sady tsy mahatsiaro tena dia izay ny antony nandehanako nakaty aminareo aty mety reo jiolany nakakeriny anay angamo zany raha izanka lazandry zalahy zany ny telefoniko tena sahirana vao nahita amin'ity toerana nylazaindrareo ty nary lahy rery zany nakaty fa efa ho avy eo noroka ho avy eo izy efa miaraka amin'ny polisy any za efa nanabe hoe maty ety daholo eny nareo laza tamiko manko le olona niantso hoe maty tsisy mahatsiaro tena tsony nareo ay ianao kay ty mbola velona ihany fa Janja maty reny kosa azakay ny polisy tena tsy amelako reny jiolahy reny raha fantatro ka tsy ataoko vita moramora zao famonondro zareo an'ny olo tiako zao sady tsy vita nefa naolandry zalahy ny olo tiako fa mbola ny vonono ihany koa tena tsy rariny zao tsy rariny zao naolandry zareo ve Janja enletsy fa averiko indray tsy ataoko vita mora soa hafa mainy zany reny tsy valahary reny letsy tony aloha ianao razoky andao tsika aloha hiala eto tokony tsy mivonondro zareo malalako letsy mamiratra oka moa izay lesy amboarina izay
Okizay Razoky. Tsisy azontsika atao tsony afa-tsy ny mandevina azy any sisy. Ataontsony saina fa lehilahy raha teo ny tena. So koa no manao fanjara ka mahaiza manamboatra saina. Tena mafy amiko loatra le so zavatra izao rinary a. Le nofo maminay tsy tanteraka akory. Be sotasota loatra lesy ny olombelona sasany a. Fa maninona izany atao an'izao e. Tena tsy tantiko fa mangidy loatra izao. Mangidy izao raha izany re. Na izany aza amboary any saina aloha. Tombon-dalana nanazy fa sika ne samy mbola ho any avokoa. Na izany aza matanora loatra le malalako no reny tsy vaniny ireny le tia. Mahireza lesy mamiratra. Korazy fa eto izay no ananao foana. Ekena fa tena mafy izany nisaraka manainy izany nefa mizaha foana mitraka. Atanjao ny saina sao dia ianao indraina raha ireo ka vao maika hiampy ny fahafoazana efa misy. Izany a mahireza ilahy. Misaotra indrindra Noro. Fa izao tokoa Razoky. Voaika ianao misy natevina tao amin'ny fasandriantsaka. Noho izany dia tsy afaka ampidirina am-pasandrasana anie izany izy fa tsy maintsy atao an'hevitra. Tsy maninona izany. Raha ny tiako aza dia tsy ho alevina mihitsy izy fa atsahaniko eto anilako eto foana. Tiako loatra angeletsy izy iny. Tiako loatra ianja. Eo anilany ihany ny fahasambarako sy mamindrina amiko. Azo dia miteniteny foana ohatran'izany lahy. Matsy ny velona ny tsy afaka miaraka izany tsony. Efa samy manana ny tontolony ka aleo hisaraka tanteraka. Maty azanitra azoko tsara izany resaka henoko izany. Fanako izany ty entiko mandendety. Hitako ane izany tsy mahavoaray zavatra mihitsy. Miezaka mandray zavatra nefa tsy voaraiko akory le izy. Dia mikasika olona koa fa tsy mahatsapa azy tsy misy mahita akory. Hitako daholo ny olona rehetra. Ry zareo nefa tsisy mahita sy mahare akory na dia iray azy. Eny fa na dia mamiratra azy. Ny vatoko izany izao io midaboka eo ambony latabatra ao an-trano. Ireo mipetraka amin'ny seza ireo ry dada sy neny. Tena fotondra-maso ry zareo. Mamiratra sy nahary ary Noro kosa reto ivelany mifampiresaka reto. Tsy mety hampanginina mihitsy mamiratra. Ireto fianakaviako sy olon-tiako. Tena mahonena no mijery azy ireo. Zavatra milazain'ilay feo henoko tao ka feo an'olon'ilay fantitra izay ilay izy fa tsy sendrika hitako. Hoy izy hoe matsy amin'ny andro koa ny enimpolo taona moa ny avy tokony ho faty. Satria izay nefa voasoratra ho ahy no nisotasotan'ny olona sasany nefa dia mahatongon'izy ireo teo amin'ny fahadimy roapolo taona koa. Dia mandra-pahatonga ho enimpolo taona moa dia mivenjivenjy indrehetra eny fotsiny ny fanahy. Ay tena misy olona matsy amin'ny andro kay. Ny 10 Jolay taona 1910 afa tokony faty. Nefa aty amin'ny taona 420 dia efa matsahady. Tena mafy. Tena maty aloha loatra kosa aloha. Tena mety mihitsy izany fanapahan-kevitra izany Razoky. Mila miala sasatra ianao. Za vao saika tenanao mihitsy an'izay. Dia aiza izany ianao no andeha? Any mba mivoatra ny amin'ny bebe ranja no andeha. Any manko izao no hitako fa mety amiko. Ay, tena ilainao mihitsy ilay fialan-tsasatra. Mila manadino ny iantsy ianao. Ianja. Tena sarotra amiko izany na dia fisiny izany. Ny vatany tsy hitako intsony sy efa tsara levenana fa izy kosa tsy ho voafafa atao tsaiko sy atao poky no vinanoviana. Aleo izy indray-be-dalana ary mamiratra. No avinao sy asoa fiainanao mpanjiny. Raha misy ilainao aminy dia aza misalasala manantona fa zaho eto foana.
tena halako so zavatra ataonao izao ka tsy rehefa safosafony no amamiratra manoatra no izy reny vatana dia mora tia tovavy mahavitia nefa tsy afaka ianao neninenina moroa aza safosafona ohatran'izao voloko fa soana hirana ka tsy nitany ange hono ny fady fa ny vavambahoaka sao misy mieritreritra zavatra hafa manko ny sasany atsika raha teo tsy mpianaka tsy hitako izay olana amin'izany sady ny olona nge miteny foana na mety atao na tsy mety atao ina ny raharahintsika sy vavany olona any sady fiainantsika izany ka tsy tokony isidirana eny marina izany fa ny tsara dia aleo malina sy manao ny marina hatrany koa maina azy ataon'ny sasany maika efa misy raha tsy tia andre vavaratsy ny olona sasany aoka marina kosa aloha izany teny mamiratra izany tonora amboary ny vitsika fa ny fitsarahan'ny olona ne hainao ihany koa ianao dia manampitrotraka eo fa eto ny revon-dalana rehefa miverina vany ianao ry mamiratra mbola ho hita eo re izany mahazo toa aloha nareo fa andeha hivoaka kely aka sady sy olona mpamakitra ny sanatria tialan'oro kely voay malaky a fa ilalaotsika an'io varenao zay dia efa matory fa izy zany ianja ihany retsy tia le vonareo tamin'ny aliny le rasenareo naorana dia mivonona ary dimo sary eny any zava-pitanareo tsarofo fa ny lasa sy farinadimo ary ny rano marina tsy mbola jadatsapao zany fa mbola ho adinina aminao ianao zay namono azy sy ndraitsy kobakoba tamin'ny famonoana azy maninona fanary ve zao aza dia misangy ratsy ry ana fa inona ary tia lozany zany ra misy mandre eo ianja ono nefa fiondelahy be mba hafa koa zany mazona aza mba hafanany ihany ka raha tsy tia ahita loza eo ianao oay misokatra ho azy ny fivaravarana fa onakoary zao matokoa ny jiro tsy mary tamika ndray zao fa zavatra fa mihitsy ka dia iza ary tiana mpamono nefa saratahotra be tatazo varifady ny anja retsy tsy nisy afabely dia nisany naray azy azo zany aleo arehatra ty tosy ty dia ahitaka izy zany fa manina koa tia nokady sy rehatra mangovotra be koa ny tanako zay koseny ka tena hianja marina mitsoro eo ambaravarana eo fa ahoana koa zao misy fofopaty be zany tena fatiny anja vety mitsangany ty nofo zao fa tsy masina ka nefa tena izy ka ino fa mandeha manantratsy amiko tsy azoko ny vatako efa maty nampatahotra ny moro teo iny ka ny fanahako ny ry tia mandehandeha ty dia fiondelako feon'le vatako teo fa tsy feokory fa hoanako ary zany raha zao tsara zany dia inorona nerakola nanolana sy namono tena tsy naposiko zany marina inorona namako sy nama mamiratra ary nary ve vehivavy tsy fanondrerinova fa ty zavatra hitako ty tena mahavariana fa hoazao
Sernoro hoe indray ny tsitako marina. Nofinao izany fa tsy tena izy. Aiza koa no misy hoe olona efa maty dia mbola mitsangana indray. Tsy nanofy aho Amin'io koa mbola hoe feo an-dehilahy fa tsy feo ny anjakoro. Tantara angano sa ny tantara nofy amiko ndre? Nahary koa izany. Aza dia mba blagy ohatran'io afa-tsy. Izany moa dia mbola mampiomehy an'itony ihaniko. Tsy teo aminao tokoa mantsy ny toerana dia haneniana ohatran'izany ilay izy. Sady tsy nofiko izany ho afa tena niainako ilay izy. Ary tena nisy fa tsy miplagy sy mitantara angano aminao izany Ornoro aza dia minomino fororotra an'izany re ianao e. Izany zavatra tantarainao izany ve dia mba hitombona. Ny eritreritro ny manenjika anao dia lasa mamorona an'izany zavatra tsy misy izany. Nary tena nisy ho ilay izy fa tsy nisaiko izany no mamorona. Ono ahoana izany moa no nivoahany tao amin'ny fasana raha tena hoe marina izany voalazanao izany. Marina fa hoe aniritra ianjany nalevona. Nefa tsy ho afaka ao izany satria sady lalina ny lavaka no lalorona koa, sady razana ny fony lamba sy mifahatra ny indronoro e. Mila mandamitra mihitsy ianao fa tsisy an'izany. Maty rikala tsy miteny sy mitsangana izany intsony razana sady efa ny fony lamba no ny fatotra ary ny tao anaty vatapaty. Mbola narevona tao anaty tany ihany koa sady lalina be araka ny voalazako tamin'ity teo. Tsy mitombona mihitsy izany hoe hivoaka tao izany. Dia tena tsy mino mihitsy izany ianao io. Nefa dia masoko rozo mihitsy ny nahitan'izany zavatra tantaraiko aminao izany. Amin'jere ihany filma horera rehefa te hanao firatsoran'izany matetika. Dia manaova ihany koa ny ratsy Fa zarery ve moa izany nanao an'izany e? Ianao izany tena nanolana sy namono azo teoko. Dia tokony ianao izany no tena nangarany fa tsy izaho anga moa no namono azy. Akombony kely ty vava sao dia ho vidiana lafo Tafamarina izanoko. Dia raha misy mahelinao izao izany dia ahoana? Tsy saina tsy. Ka ohatry ny zarery ange ny olon-doza aminao e. Fitiavako amin'ny mamiratra raha lanao no nanaovako andreny. Tiako harery izy fa tsy ombonako amin'ny hafa izany. Dia ny anahy koa ny fitiavako any anja no nanaovako an'irendrika noho ny baikinao ihany nefa dia tsy maintsy ny vonoana izy. Na dia tsy hitako loatra ary izany. Tsy maintsy ny vonoana koa anefa izy satria tsy ho amandrak'izay dia naleko nahita azy maty toy izay ahita azy eny an-tratra ny mamiratra. Raha tsy nandany fitiavako mantsy anja dia ohatran'izao izy mbola vela teto anilako foana. Ka samy fitiavana no nanaovantsika andreny e. Tiako harery koa mamiratra. Izany tokony ho vadiny fa tsy nianjiny izany. Fa raha no any amin'izay aranga izany resaka izany e. So hitatra ohatran'ny sy mamisioko dia izay ianao ny faran'ny resakantsika. Afia angenao somary vetivety e. Andao aloha tsika hiataka lavitra ery mihitsy azafady. Ahoana? Mino amin'izay izany ianao sa mbola tsy mino ihany? Jereo tsara io. Vaky ny fasana anisany anja ary tsy hita ny fatiny. Pirofo izao fa tena izy ilay tonga tany amiko indray alry. Tsy nanofy izany ary namorona fa tena marina iny. Dia ho izany tokoa ve ny marina? Tena tsy resy lahatra ny amin'izany koa saka. Mpamaky fasana fotsiny angamba no nangalatra ny fatiny tao. Tsisy olona efa matrika mbola hitsangana intsony. Ko raha tsy Kristy iziko. Kristy irery ihany nandresy ny fahafatesana rery noro Nary fatilenako ataon'ny jiolampamaky fasana inony. Tolapaty angeny ilay indreny dia tsy ho razana lena tsy mbola nihitsana no fotriny mihitsy no angalariny. Dia ahoana fotsiny ary izao zavatra hitantsika izao e. Vaky ny fasana, tsy hita ny vatiny anja. Jereo tsara io fasana io fa novakiana vaty ivelany mihitsy. Jereo anie ilay posiny sady tsy mitombona mihitsy hoe razana avy any anatiny no havita maky an'io fasana io izany. Na izany ary milamina aloha ianao fa tia manantony tia mamiratra. Amboary ny fisika sosilaka be kapiay azy eo. Ajanony aloha izany resaka izany ka. Ahoana izao ny alahelo n'ilay ty mahita an'izao zava-misy izao. Mbola teo ary ny razana reny nataoniko.
maika efa izao tsy izao indray ny fatin'ny olo ity tena tsy te haka ny toerana kosa aloka. Andrakosy fa hoany zao fa iza loatra kosa naka ny fatimbadiko tato lasa iza ny fatimbadiko iza naka azy tato da tsy rarony kosa zao re olona tena mafy loatra zao. Mamiratra moramora ihany aloha nareo aza manao an'io la tena tsy tandiko tsony leto zao fa nahoana no izafa tsy maholo-kafa no hiaran'izao zavatra zao fa maninona zany atao an'izao sady maty ny vadiko no mbola veriko ny fatiny fa de vintaninona loatra re zany ny vintako ty vintana lakosy amin'le ratsy aza manao an'izao aloha ianao razoky mino ahy ianao fa tsy maintsy ho hitantsika ny marina momba an'izao ary tsy maintsy ho tavaverina eto ny fatin'ny anja na hoela na hoaingana. Rovina no hitany marina rovina namono ny vadiko aza hatramin'izao mbola tsy fantatra koa hoe izy fa raha fantatro kosa aloha zay namono ny vadiko dia ataoko mitondra faisana sy mandraingiraingy mihitsy alohan'ny hafatesany tsy ho ataoko vita moro zao fampijaliana mpitondraina azy ao aina solon'ny aina ary nify solon'ny nify dia ho vitanao ve izany razoky ka nahoana mihitsy motsy ho vitako tahaka ny navitany izy ireo namono any anja no avitako mamono azy ireo koa izay nafafin'izy ireo ihany no tsinjay raha namono olona ray izy ireo dia fatony olona telo kosa farafakely ny valo nomeko azy ireo. Mamiratra aza mamaly ratsy ny ratsy fa tsy tsara zany ny valo fa tsy tsara indrindra nge dia mifamelan-keloka dia mela heloka foana zany na efa misy faty olona aza ianao kosa aza ty amiko aty mihitsy no miresaka an'izany famelan-keloko zany fa tsy manan-kery aty amiko tsony zany averiko ndray aina solon'ny aina ary nify solon'ny nify mazava tsara aminareo izy zany tena tezitra be mamiratra vako tokoa ny fasako ary tsy hita taony fatiko fa lasa misa zany fatiko izana maka ny fasako tena mampalahera mamiratra nefa tsisy azoko atao ary sao dia mba tiana ary ty ihany aza ny namako ny fasako sy naka ny fatiko tao dia eo moto faniny asa aleno avy no amantarana azy izay indray ary fa misy mandondona varavarana marina mafy tsy le fatiny anja indray zany sady misy fofopaty be indray tena maimbobe mihitsy ka ino tokoa fa misokatra le varavarana hoay tena le fatiny anja ny sovam-baravarana eo maty koa ny ziro valifaty tsy amelako raha tsy tapitra matenisany ianao rikanany olo anomoako azy voalohany atomboka ny lalao atsika fa iza nefa ianao fona aza mpisalinao tran'izao fanontaniana sy tokony mipetraka tsony zany rikanakely mpamono olona sy ty teny tya tsy efa hitanao miendrika tsy efa hitanao io inona mbola metahana za fanontaniana zany ihany mizano mianja ilay vonareo sa adio sady zavatra nataonareo tena nisangana tamina tokoa izy tazo ny valifaty rekiala zay nafafingensy nzay le tadidio fa zay mamafirivotra tsy maintsy mijinja tadio Ofan buon sorno che
kely raha ivolana monja ihany dia tafitra ringanareo rehetra tsy misy afa-peny zany na ray azy azonao hofatitsy amin'ny andro ao koa ianao tsy hoe hofatitsy amin'ny andro a hofatitsy amin'ny androny oay ino zany zavatra mitsofoka ty anaty akanjoko zany marina tsy bibilava fanzao maty manaikitra zany nonoko fakekitra tongotra maty mbola mafilo izao no azo anao manam-pahafatinao hoe vao manonoka maty tena zendana sy gaga fotsiny eto mijery an'ireto ratranao tena nisy nampatahotra sy nampijaro tokoa zany ianao isan-kalina raha izao zavaretako izao fa tsy mibilagy nary fa izy aloha ny navitan'izao kifa hoe fatiny anja ho a manao an'izao ianao ve zany dia mbola tsy mety mino ahy mihitsy tsy mino an'izany arerinoro mety nisy naharaka angamba ny zavatra nataontsika dia izay olona izay no manao sangratsy aminao io sy raha mizany mihitsy averiko aminao indray fa ny maty ho tsy mavita nininy zany ntsony sady tsisy maty mitsangana izany ntsony koa eny ary dia raha aminao iza ny mampatahotra sy mampijaly ahiny sady tsika ny tsy nisy niala sarotava mihitsy tamin'ireny ohatra ny mahazatra rehefa mba manao aksion ireny tsika dia tokony tsisy aharaka mihitsy nefa izany aleo aloha ampivoriana ny ekipa rehetra raha riva dia hitao izay tena fandehana tsy maintsy adedina tsirairay reny fa mety amin'ireny ihany izao no ambadika izao zavatra nahazo anao izao dia sanatria rery narika misy mivadika tokoa ry zalahy ireny ka hoy izy andray ary aminao tsy maintsy avy amintsika ihany na vita amin'izao mety tezitra zalahy satria ny anjarantsika tamin'ny opération rehetra hatramin'izay nanatombo-betsaka ny andro zalahy foana mino aho fa tsy maintsy avy amin'ny zalahy ireo dia hitovy amintsika ry zalahy dia izay ny antony anaovana anio vetivety aloha fa misy miantso allo ka mainty ahoana ry ty misy vaovao anga ahoana tsara fa maninona inona nahazo an'lery kozy vely ty dia aiza zany zao ny razana ay oke ary ao fa ho avy any izay rahariva dia ilazao daholo ny ekipa rehetra mila mivory kely koa tsika manko rahariva sure lafa rahariva zany fa misy inona ny taitaitra be ianao miresaka telefonina teo enjana be ny herinoro fa maty ny kely loha maninona ka mainty ny andro teo ny lazan'izany ka tsy mampalahelo lery maty tanora nefa mbola tsy niteraka akory fa naninona ono tsy hay onona nisy namonina namono teny maty ny antona tamin'ny tady teo amin'ilay zavoka teo tokotaniny nitendany nafatony tamin'ny tady ono tena loza mahatsiraviny izany mety nisy namono izany izy rinary fa tsy namono tena izany olona ohatra an'iny koa ve dia andeha hamono tena dia kaniny iny mba andiny mafy be na zaho koa aza tsy mino hoe namono teny izany lery mitady tsy ilamy izany toetra raha izany ronoro tady hitatra be izy izany inona ny tianao tenenina fa tsy azoko misy ifandraisana izao fahafatesan'ny kely lozo izao sy ny nahazo anao tsy tonga ho azy izany izao tena minao izany tanteraka izany tokoa dia inona izany no tokony atao raha izany rinary tapitra ho faty atsy isika raha mbola mitoy izao tena mila mitady hevitra mihitsy tsika ka zao aleoloha iandro fatsika rahariva dia rehefa voaleviny lery mandinika ny tokony ataotsika fa tsy amelako kosa aloha izay ao ambadika izao raha fantatro aty aminay aty veno tsy maimeno
namonjoko zaza mirery ty sisan'ny fiainako. Nahoana loatra ny dia miangatra ny lahatra tsy zao mihitsy ny fiainana no eritreretiko. Fiainana ho feno fahasambarana eo anilan'ny anja ny tena nirariako. Saingy indrisy mbola ianao foana no atao poko sy atao an-tsaiko ry anja fa tsy mila olo-kafo izany aho. Misy teny ohatry teny rotsaka moramora nanaraka ny tafa ny dranomaso mameratra lasa maro tafa sy dehibe resaka tsy misy taoriana ny fahafatesako fa tsy fantany izao hoe ny fanahiko any mahita azy amin'izao hoe dia izao foana ve izany ny ainako mandra-pahatonga ny faha-enipolo taonako hoe hivenjivenjy eny rehetra eny toy izao foana anara-maso mameratra foana aloha nataoko raha izany ka. Andao aloha tsika zalahy resaka ireo lavidavitra ery anao koa miaraka aminay ry moro. Ndao ary Zao mila miresaka eto tsika satria misy amintsika rehetra mpamadika. Valio iza tamin'ny lisan'ireo moa namonina nantona ny kely loha tamin'ny tady teo ambonin'ilay zavoka. Dia iza koa no nampatahotra sy nampijaly an'ny noro isan-kalina. Tsisy amaly izany. Tolo izany lisa mijery ahy fotsiny anie. Nazy fa tena azonao antoka ve fa amintsika ireo no navita an'izany rehetrarehetra izany? Sao dia diso hevitra ianao io? Tsy maintsy amintsika rehetra izany ka. Tsika ireo ihany no nafantatra n'iny aferany anja iny. Ary sao dia lisany ihany koa ary namaky ny fasan'ny anja ka naka ny fatiny tao e. Ny anao koa izany dia fa lavitra be ny sainao. Ataondry zareo inona koa ara fatileny e. Eza mahita sao dia tara tamin'ny fahamanjana zalahy dia mba te-haka ny tsirony amin'ny vatany ko. Ianao koa izany dia tsy azoko ka. Fatilena kanatsirony ahoana tsony. Na dia hoe olona tena sisy saina aza ve? Na dia ataoko aza hoe olona mifoka rongony iray gony aza ve dia havita an'izany? Hoay, inona ilay fotsifotsy be ny serana teo hitanareo ve? Fotsifotsy inona? Aza mamorona indray ianao fa tsy izany teo laza loza tsy. Fa fofoninina koa izany maimbo be izany. Eto ny adatsy hitany io mitsora misisikazo ilay izy rinazy tsy hitanareo ve io e? Io izany mamoaka fofona maimbo be izany. Aiza oay tena io tokoa le ty marina mafy ty tsy le razana tonga dia tifiravetrany zalahy fa aza dia lozany lisany mianahano fotsiny Ohatray to tsisy mihetsika akory lisany fa hoana ary zalahy inona ary mahazo ny lisany nasa koaza tsy afa-mihetsika rinazy Ohatray lasa iza le izy teo aiza le zavatra fotsifotsy be teo e ty fa tsy andro asoavery andro zany zanatatazo e oe totsovo akory lasa izy teo kosa aloha elahy raha azoko teo aty aminay lahy mba mitsapatsapa hitako ny tena mahafaty mitsangana ny lahy marina na olombelona ohatra anay ihany lahy fa mitsapatsapa anay fotsiny e tsy nahotanako Boby maty ny Boby rinazy sereo io oay le ty nokendai ny Boby dia natsatony tamin'ny hazo maranitra fa izy iny mety vo mihitsy izy na dia efa miezaka mitifitra tsara aza tena tsy nahatirerany lahy mihitsy dia andro antika fatifaty ny anja mafitsy amin'ny andro ny zanak'olona noho nareo noho izany miomana fa tsy maintsy hitsitra izay nafavintaolona reo rehetra na iza
Taraviko tsara ny telampy ty aloha hitako tsara ny endriny amin'ireo izy tsy mihetsika eo ambody hazo. Hoay, Ianja. Tena le fatiny Ianja marina ty. Latsaka hatramin'ilay lampy mihitsy marina noho ny fahatairako. Ahoana koa ary izao? Manofy fa tsy marina izao ka. Tsy marina ilay zavatra hitako teo ah. Ho faty tsy kelikely rehefa mahandrasa daholo e. Tsy isy afa-may izany na ray azy. Na ny namonina ndraiky kobakoba dia faty daholo ho faty. Tsy mahetsika tsony aho vao nahita ny endriny. Tena le fatiny Ianja tokoa iny. Nahita ny masoko vao tena mino aho. Fa le feo ohatry ny feon-dehilahy. Tsy azoko tsony ty ny tena marina. Lasa mangovotra sy matahotra koa ty. Sady tsy miteny tsony ary ny tsy mihetsika. Ary fa lasa izy aloha le fatanitsangana teo e. Lasa ve? Lasa fa mbola ho avy. Ao avy ahaka nareo tsiraray avy. Roa izay vita. Mbola misy efatra nareo. Hoay. Zay vao afanetsika izay. Tena mahagaga koa izany a. Lasa ve izy teo? Lasa. Izay koa vao afanetsika daholo tsika rehetra. Orsala, ahoana ny atao amin'ity fatin'ny bobo ity fa misy feon'olona maromaro manantona anie izany e? Tsy lazain'ny olona ny finoantsika ve ity raha misy mahita eo? Tena hitadiava-hevitra malaky aloha ka? Tena mety ireo mpiandry faty izany. Na hainao an'ilay bobasy teo angamba ry zareo dia nakaty. Tsy azo kokoa izany. Ny olona maheno bobasy izany tonga dia mandeha mitsoaka. Zareo indray mandeha manantona. Zao no atao e. Aleo noro miverina any amin'ilay fahoriana izao. Dia mody tenena amin'izareo hoe nisy tsy ho lasaka anendaka tsika. Dia lasa nanenjika any zalahy. Izay koa izay tady fikandevenana ny boby any anaty ala any. Dia alevina tsokosoko izany izy fa tsy ampahafantarina ny fianakaviany. Orinoro itony tena tololo fotsy. Mieritrereta ihany ianao Mieritreritra ianao fa inao an'ireny zava-misy teo ireny ve ny fianakaviany raha hitantarana an'ireny. Lazainy fa mandaingitsika. Tsy maintsitsika ihany ny eritreretin-drareo fa namono azy. Izay ny hevitra hitako fa mety. Nazy lasa mampidiko izy koa izany ka. Tsy naposika fara amin'ny zavatra ohatran'izao mihitsy ty zavatra ity. Azy ilozana miady hevitra eo rehefa mandehana malaky ianao sao tonga ety ihany izany olona izany ka izay vao mainka lozy. Matahotra any andeha irery ihany ka. Sao dia ifanena tamin'ilay fatin'ny Ianja any koa ka ho finoany ireo. Tena tsy andeha irery ihany ka tena masiny. Tia korangasy pakanosa sy reny tetaka tsy. Mandehana ilay selarga mainty miaraka amin'ny any. Dia tandreo sao ny marina indray ny lazainy any. Okare, matokisana ianao. Dia lahy kosa ry tararaka miaraka amiko. Alevitsika mitsaminy ty fatin'ny bobo ty. Ohatray marina. Ary tena din'ilay zalahy iny kay ny nanidiny efitranony. Nefa izy aza lasa ny andro faty. Aleo tokoa hiditra ao dia mba hijery an'ilay alboma nisy an'ilay sarina dimy mianaka tany Mahajanga iny. Aizaho zao no misy an'iny alboma lery iny. Ohatray. Fa inona koa raha ny zavatra fonosin'ilay zalahy iny amin'ny lamba mainty be ty e. Raso e. Andrekaka io. Fatao karazana basy maro be reto izy. Fa ataony nato reto dia anizako. Tena tsy matiko lolo izao zavatra hitako izao ka. Sanatria ve ka dahalo ve nary. Tsy mampino. Aleo aloha mody tsy mahalala zavatra fa tsy ho hita eo ihany ve ny mariny.
dia tory afa tsy hitady ale alboma ndraika lasa naharary tampoka teo koa zany lohako zany. misy basy ao an'efitrano lara ary tena metalo ray andary mihitsy ny indray zany. Raha mba fantatra mantsy ry mamiratra fa raha lahanao ihany any iny nanolana sy namono any dia asa fotsiny angambany izay ho ataonao azy. Mba miangafo mosina azy ndo mba hiaraka tory amiko any an-trano raha ala fa tena matahotra ny atory rery ao ho faty rery ao ny afarako. Efa hoe tsy mety ho azy zany finina ary ty be zizo ty. Ianao ve tsy teneniny? Matahotra aho sady azaka tahotra aho fa tsisy aninanao zany aho hoe samy reraka ny andro fa tsy reraka reny zavatra alina reny ve tsika dia mbola tsy atory ihany koa. Ka efa reniny rahantsika nahita reny ange zava-misy dia mbola tsy mino ahafy enao iny fatiny anjy iny ange hoarina ary mampijaly ahy isak'alina ao an-tranoko ao tsy maintsy ho fatiny toa amin'ny boby sy kely loko ary avelanao rery ao. Mandoro fotsiny fato-bolo dia efa fahazo rano voasy ny eraky ny trano dia tsisy lolo avy zany tsony eo aminao zany koa ve dia tsy hay vita an'izany manko izy io tsy fampitsindry sy fanampy amin'ny andro sarotra tsony zany tsika dia samy miaka ho azy zany sa rehefa tapitra ringana daholo ny ekipa miparasy vao taitra ianao. Ny ekipa miparasy? Finona indray? Le dahalo rain-dahany kuizana sy ny gakana tsy nety tratra ny mpitandro ny filaminana hatramin'izao. Mitady ho ringana tokoa tsika. Tsy mandaitra tsony ny ody fampiasantsika. Ka mba tsy ho tonga amin'izany fandringanana tanteraka ny ekipa miparasy zany ny tanenako anao hoe ndao ifampiaro. Zao ary maninona raha ianao matory any amiko? Tena tsy mety zany tranary so dia lazay mamiratra fa sipanao any ka tsy ho tiantsony. Amin'izay koa vao tena herim-po verimaina ny ezako tsika rehetra. Nao koa zany. Ao ary fa tonga any aminao ary ariva zany koa ve dia atao olana dia isokaly any zany ny bandy dia mba atao vokaly matsiro koa fa tsy reny kaly tsisy ilavana azy ireny. Ok ary raha ariva zany merci. No tonga any Zandry kely marina nanao analitiany tany mba nisy tany natoriana ihany ve sa tonga dia mandramaraina dia ny hirahira paty foana. Ahoana Razoky aiza koa ny tany atoriana tany Razoky fa enao koa zany sady ny andro faty koa no natao tany fa tsy hoe atoringe. Ae ka ndraindray ange mba misy fandriana malalaka tampoka dia mba makatoro maso kely eo aloha eny fa na dia hoe adiny ray monja ihany aza dia efa hita an'izany ko. Ka tsisy an'izany tany rery mamiratra. Zany ve fa zao tokoa inona marina ny zavatra fiain'ny lahy aty zavatra inona tsy azoko indray zany fanontanianao zany. Inona ny tiany lalazainy? Kalma aloha lahy fa za tahitaitra ohatran'io lazao amiko ny tena marina fa zange tsy aninona ny lahy efa fantatro ny marina fa ny vavany lahy fotsiny ny tiako ilaza azy. Andrekako sanatria ve ka efa fantatro mamiratra fa hoe zany nanolana sy namona ny anja ny aza hitako marina tena loza mantsy raha fantany tokoa zany. Eo ao ve lazany sa mbola miasa saina amin'le tamin'ny alina fanga fantatro ny zavatra nisy tamin'ny alina. Fianina ary ty tahitaitra lavy ty fa nanao ratsy ve nareo no mahamahana be ohatran'io maninona raha mba kalma tsara raha zany rea nanao ratsy. Tsika le alina tiako tenenina nge dia hoe nahazaka sipa tany ampiandrasam-pahatany ve lahy dia mbola any foana ve ny say lahatra amin'izao. Ay ve ny andro faty ho any nataonay tany fa tsy zavatra hafa zany ka. Ay ary ahoana ireo basy ao an'efitranony lahy reo? Basy? Anga hitanao reo?
lazao amiko fotsiny marina hoe anizy ireo dia atao lainina koa. Tsy hamaly azy alina. Ireo ny pirofo fa manao asan-dahalo ny voan'ny makany amin'ny provinsa lava io fa tsy manao asa tsara akory. Marina ve zany sady iso? Zany no asako Razoky. Ay, dia olona firy zany zao nefa maty ny lisan'ny tany ka. Mba nampianarin'ny dada sy ny teny amin'ny ambaratonga ambony alina nefa dia zao ve ny hafarana? Tsisy atakandro fa zao dia ary io reo basy ireo. Tsy mila andreo mijanona ato tsony dia tsy mila lamanao an'izany asa ratsy izany tsony koa manomboka izao. Tsy lety efa samy lehibe ranga zao tsika dia aloha samy manao an'izay mampety ny fiainana avy ary eo ka tsy fampidipiditra amin'ny fiainana mihitsy. Njaka ary any andafy miaraka amin'ny vazaha tsy diratsikako. Zavatra samy hafa lety izany ary afaka didy amin'ny fatana fa nandrosoko taitsy ny rehatra. Raha misy mahazo alahany dia miala eo nareo fatsy ny olona veranga efa reraky ny andro faty mbola sermonina ihany no mitsenato. Aleo mibandana nga iapsa. Razoky, fa nataonareo azy adolo moa mbasiko rehetra tao anefitranoko tao. Avo efa fitaovana entina miasana ireny. Tadiavinareo tsy ampidi-bola tsony ve zany mibandy? Zao ny tenako amin'ny lary zany raha mbola zako ny zokololahy dia tsy ilaiko manao an'izany asan-dahalo izany tsony lahy mazava tsara. Avo fotsiny ranga mibasinay dia ampy izay tsy fanazavangy aminao eto mbola betsaka koa ny zavatra ataoko. Efa nariko any amin'ny WC daholo izany basibasy lahy zany Maninona? Fa tsisy fikatsoa fefa mampamangy. Ny lalomanga sy ny olotra indray izao ny lalao an'ireny fa tsy lisany tsony. Aleo mba ny biby indray no ampiasa an'ireny fa tsy lisany foana. Maninona tsara? Ty tena olona tsisy saina Iza ny tena tsisy saina? Za manarina ny lamba tsy hilatsaka ny akady sa ela mitsambiky mikipoka tsy mijery ny loza mety azo alahy. Fitiavana ny lahy lesy no anaovako an'izao ry zandry Zany no ataovy tsara ho andohan'ny lahy. Fitiavana? Tsy anaty tatazo le ty rehefa tsy azo tenenina dia aleo vitainany mihitsy. Sady efa mahafantatra sekre anay koa nge lahy. Tsy mendrika ny velona tsony le ty veloma! Oay, otifiry le ty ve zany za? Velome! Zay fa vity ty. Tsy mendrika tsony. Ary aloha mitsoka malaky ato sao dia ho tratra ny fokon'olon'eto ka ho loza. Tsy dia ho fatin'ny fitsaram-bahoaka. Mino manko fa nisy na eno le paobasy teo. Andronoro nitofiriko ny basy le ry. Dia tsy loatra koa dia navita zavatra tsy ampeverana. Ndray kosa rinary. Dia maty izany ny olo tiako raha zany. Tsy mifanaraka tamin'izany kosa ngentsika rinary Sura aloha za fa maty tsy tradrandro le ry Ndray Minao fa nahazo ny tarehany tsara ny tifitra nataoko iny. Eny tsy mifanaraka tamin'izany tokoa aloha tsika. Nefa rehefa mamadika kosa aloha dia tsy maintsy fitaiko nizany izy. Na zany azy tokony atsarinao any io fifohanao rongony io fa manimbanao fotsiny. So ve dia nandralahanao tsy nanatsiny aza dia sahanao no namotona faty azy. Tsy mba manana indra fo mihitsy ve ianao Ka pamadika tsinona ka. Aiza ve ka dia fitaovana fetitsika miasa ne ireny nariny tany amin'ny WC ireny. Sady anga vola dala tompony atsika ny vidianana an'ireny. Zao dia tsy maintsy vidinay zany tsika. Na zany aza ny anao kosa zany efa tsy rariny mihitsy. Tsy mba misy indra fo mihitsy. Ianao fa andeha hamonjy azy aloha dia mba ho avitra ihany izy olo tiako ange indrinary raha lahanao iny. Fa hoane dia za rery zany navelanao eto. Nefa ianao mihitsy aza no atongavako aty. Hiaranao amin'ilay lolo ane za sao dia tsy tadidinao. Dia ahoana zany raha mifanena tampoka amin'ilay fatiny anjany an-dalana any ianao ka? Tsy rarahako zany eo aloha anao andanako fa Sura koa zany nefa hoe aza mandany andro any fa efa tsisy fikatsony ny aminy. Efa nanaraka ny anjany izy re any amin'ny paradisa any izy no manao vola tateo.
tianao ry mamelatra tia tena loatra ny sandronao ety amin'ny hopitaly sisa ianao tsy fantatra na ho avitra ihany na hoana fona mamiratra fa tsy zany any isandrona moniny olo tianao tiako loatra ianao mamiratra sainy natonga nanao an'izany izany tokony fatinao fa tsy anja zany fitiavatena ny nanaovako an'izany nefa fitiavako anao koa tena tsy azoko izao zavatra izao za ty efa misy zako hoe marary farafara ato amin'ny hopitaly maty ve zany ka efa maty aoeko nyinoko ratsy tsy mahatsapa ny vatana akory any dia tsy hitany akory zany za ty tsy antsapana io izany ianao ro mamiratra azasa ianao ny afaka mifampitsapa ianja ve eny malalako za ihany ty andray marina misaotra an'Andriamanitra fa mbola afaka miaona iantsika efa maty koa ve zany matoa mahita anao toy izao ka samy efa matytsika sika tsy mbola maty akory ianao ka mbola tsapona tamin'ny hopitaly ianao ary mety mbola ho velona tsy ho ela zany efa maty tsy ho velona tsony aleoko miaraka aminao aty mandrakizay raha izany tsy tia hiverina amin'ny vatako ntsony hitakaikinao ny fahasambarako rianja ho izany dia tsy aleto ntsony zara koa aza afaka mbola miona sy miresaka aminao toy izao tsy afaka manapa-kevitra amin'izany ianao ro mamiratra rehefa voatsabo ny dokotera ladalàna ianao dia tsy maintsy ho velona inandray tsy ireo ny moro miady mafy izy ianao izay hahavelona anao ny antony satria tianao izy tsy mila fitiavana afa-tsy ny ianao ary anja ianao ihany ny ilaiko fa tsy mila moro zany za tsy tia azy jerenao ny akanjo anaovantsika ny fotsy ranoray lavabe ianao kosa mbola reo fitafy fanaovanao mbola velona ihany rehefa tsisy ainatso vatanao vao miova toy ty aty ny fitafy anaovanao fa zao mamiratra naralahanao anino nanolana sy namono ahoana inary ve andray lesery zandry dia sahanlavy dia nahoana loatra letsy tsika nge pirahalahy tena lasa niovambeny rahalahiko ry anja fa naninona rizy no nivadika toy izao satria nanampitiavana iny zandrinao iny nefa za tsy nanaiky ny fitiavany fa ianao rery ihany no tiako na izany azy tsy tokony nanao andreny habibiny ireny izy sady amin'io teo masoko mihitsy angeny nanaovany an'ireny dia nisarotava azy izy ny fitiavana ny afitana zavatra tsy takatra ny saina ro mamiratra tianao koa nory dia izay nampirisiana ny nary nanao an'ireny ilay kiala tsy vanina io ny tao ambadika ireny vehivavy tsy vanina tsy homendrika ny tiavana ny olona toy izany ry anja ny olona madio fosy tsara fa natoanao no mendrika no anjaina sy mitiavana fa tsy toa azy raha mbola tafaverina somatsara eny amin'ny tontolo ny velona ianao dia mamela azy ireo fahazamitana lahelo amin'izy ireo ianao sanatria izany ry anja zay namono anao dia tsy maintsy valiko fatoko na iza mba fantatrao moa fa inariko nge no mitivitra zany dia tokony mbola mamela ny heriny ihany aminao tsy mamela ny izany ary tsy manan-drahalahany intsony koa
tontolo ny velona toy izao tsy misy azy ireny. Adianao izany maninona tsy makany amin'izany toerana izany ka? Maninona ianao no afaka mandehandeha toy izao? Satria izaho maty sy tamin'ny androko dia mbola mivenjivenjeny rehetra eny foana aloha mandra-pahatonga ny fotoana tena hafatesako. Rehefa feno 80 taona vao afaka makany amin'izany toerana izany, satria amin'izany vao tokony tena maty ny vatako. Misy olona maty tsy amin'ny andro izany koa Ie. Dia hivenjivenjy toy izao foana izany ianao mandra-pahatonga anao 80 taona? Ie, fa izao mamiratra. Raha tena tia tokoa ianao dia tanterao ity hafatra ity, dia angaviako an-tanandro mihitsy ianao mamela ny eloko na ralahanao sonoro. Ianja, sarotra be amiko aho izany. Ataoko ahoana ny famelan'ny eloko izy ireo izay namonina hafaty anao? Nangidy tena nangidy tampoka ny elo Ianja na ny sorany anao teo anilako tampoka toy ireny. Dia ho ataoko hafa maina fotsiny ve izy ireo? Tena tsy vitako izany malalako aho. Marina tsy vitako. Ekeko anefa tena sarotra tokoa izany. Nefa mba hatsapako fa tena tia ianao dia tanterao izany. Fo maika aho sambatra raha vitanao izany fiankaviako anao izany. Eo momba tanterao izany mamiratra. Mino fa ho vitanao izany. Sady tsy hainao moa ilay tena misoratra masininy. Le hoe sambatra mamindra fo fa hamondrana fo izy. Ary mbola nampiany hoe sambatra no madio fo fa izy mahita an'Andriamanitra. Eny ary ny fitiavako anao sy hatsapahanao fa tena tiako ianao dia tanterahako atsakany sy andavana izany teninao izany. Na dia ho sarotraniko azy izany dia ho ataoko. Misaotra. Dia aza manahy ianao fa efa sambatra be. Porofon'izany tio ampifotsy anaovako ity. Efa voadio tamin'ny rano zanak'ondry ny fitafiako. Malala, anarako ny fahefana hiditra amin'ilay Jerosalema vaovao izay toerana feno fahasambarana sy fiadanana. Fa mbola miandry ny fotoana fotsiny afa-tsy izao aloha. Ay, fa maninona kosa izany? To tsapako me manalavitra anao izany Ianja ho fa aiza anao teo atao tsy hitako tsony. Ianja ho mbola mahita avy ianao aiza ianao teo Ianja. Mandra-piaina mamiratra. Saroa fa zako tena tianao. Sambatra nanana anao. Tsy Ianja, mbola tsy te hiala eto anilanao nge Ianja nakaiza ianao teo Ianja. Ianja fa aiza ianao teo Ianja Mamiratra milamina aloha fa aty amin'ny hopitaly ange ianao hopitaly? Ie. Lasaiza Ianja teo? Ianja? Fa lasaiza ny vadiko mitony aloha ianao mamiratra. Tsisy Ianja izany teo fa za rehetra ny teto. Ianja nge efa maty efa tsy namantsika tsony izy. Hamboary ny sainao. Maty eny tokoa kay. Efa maty tokoa ilay olo tiako. Maty tsy tamin'ny androny akory satria novononareo izy. Aza miteny foana ohatran'izany mamiratra. Ao maka mihitsy aloha ianao iaina fa tena mbola tsy ao tsara mihitsy ny fahitako anao. Izay koa mety mbola mampirediredy anao ohatran'io. Efa ao tsara mihitsy aka. Sahanao ve no milaza fa tena tsy nisy nidiranao tokoa no nahafaty ny Ianja? Inary lalahako no nanolana sy namono azy. Fa ianao kosa no nibaiko azy nanao an'izany. Mamiratra. Mafy tamiko no nanesorana malalako tamiko Rehefa noho ny fitiavako ny Ianja dia mamela ny eloko areo Tsy hitana alahelo aminareo akory na dia kely aza. Fonare mamiratra. Nanao zavatra tsy ampeferana satria tianao loatra. Fitiavako anao nanaovako andray.
Fantatro tsara izany Ronoro saingy za tsy tia anao. Aleo ho an'ny anjarery ny foko sy ny fitiavako. Mifalia fotsiny ianao rehefa namela ny eloko aho aho. Tena tsara vitana kosa ilay zalahy iny raha izany. Ay, tsy nahafaty an'ilay re akory ny kivitra nataoko azy iny. Mafy le rika. Fa mahagaga ho ahy e. Iza ny nahafantarana ny marina fa sika ny namono any anja. Say ianao no niteny azy tamin'izany. Ratsy adala ako ilazan'izany aminy. Fa mila mitady fika aloha Ronoro. Anio alina ihany tsy isany matory aty aminao fa raha pitsy vao maraimbe dia hiala eto. Efa mitady hafatratra manko mitano filaminana. Orinary te hitsara rereto koa zany. Fa manina nefa raha miaraka mandositra any amin'izay alehanao antsika e. Mety hitady akoho mantsy ry zareo. Mamiratra raha teo tsy tia akory sady efa nahafantatra amin'ny marina. Iza koa malala raha kobaka mbava fotsiny re mody mamela ny eloko re. Ok, raiko izany. Hoay le aza. Tapaka ny jiro. Mahasosotra akory anga zany. Ohatray. Angamo tsy efa nidino avy aty anatiny varavarana Ronoro. Teny efa nidiko avy any anatiny mihitsy ka. Ka iza amin'ny varavarana vaivela zany? Le izy zany Ronary tonga indray izy. Le izy iza? Mifaty ny anjaly tia. Tonga ny fotoana kara. Sia. Sonare. Azo finoana zany Aleo arehatra ty tory telo jereko an'izany. Loza fa tena le faty mianja tokoa io. Nary. Naro fa maninona anao zany. Mbola ao ve ianao? Tenena moazafady fa matahotra be. Tatazo ny valifaty sy ny vidindrana latsaka reo ry kalakely tia. Mampamanga any amin'ny varotsy ny fody any e. Efa mahatrika ny namana rorona. Ianao androany aho dia inara-pitso. Ary fa maninona ty lahy? Angatsy nandositra indray. Mifona rasoka. Mifona. Avelony atsoko fa meloka. Mifona fa tsy merina tsony. Anenenako ny eloko avitako. Ary raha ny zavatra natao lahy naisy ny fahatezerako amin'ny lahy dia efa maty kokoa lahy. Saingy teny ny anja malalako sy mahampiraita-po antsika dia mamela ny lahy. Nahoana loatra le izay lany dia nahavahan-doza-tory eny Ronary sady amin'io tsy mba olona lavitra ny lahy akory fa mpiraita-po amin'ny lahy mihitsy. Ny fitiavan-tenako sy nofoako zava-mahatromelona ihany ny natonga an'izany. Manome toka ianao aho fa tsy merina an'izany tsony arasoka. Io fa olom-banona. Taontsika mena fasany ny anja ngatampamelana mba tsy amony atohanino ako. Maty koa any Ronoro mamiratra. Maty koa hitararaka. Maty koa gamainty. Dia anjarako ny an'io alina. Enjan'izany ianja ve efa namela ny eloko lahy izy ka tsy ianja akory ny namono any Noro sy ny namany lahy ary amono any lahy fa naharatsy nampidirina tamin'ny fatin'ny anja. Ahoana? Tara loatra letsy tsisy hevitra tsony fa tsy maintsy ho faty tsy ho ela to azy ireo koa lahy. Mandehana mipaka amin'Andriamanitra mba ho
ho avitra somatsara no fanalina fa ny vatalina kosa tsy hevitra tsy oletsy androany sisa fahavelomany lafarany. tsy azoko fa efa hitany masina osy miketrika valifaty mafy ianao satria maty nisy namony ny olo tiana osy mariny sasa tsy marina osy. Tena zany mihitsy no atondihako aty aminao aty ry ngaralay efa hitako eto osy ary tena mahay ianao matoa tonga dia nahalala an'izany na dia mbola tsy niteny akory aza masina may fa tsy zaho osy kiaky raha lainga ety no avy ampitso aza fantatro melo saingo zao dia nino tsara aloha mba tsy hanenina ho any ariana any izy ty manko rehefa vita dia tsisy hevitra tsony tanjonao manko dia ny amono an'izay rehetra ndray tsy kombakomba sy namono ny olo tianao sady zany osy. Tena za indrindra ny tanjoko ry ngaralay efa tongotra mbiandakana ny aka tsy verin-dalana izany tsony ataovy izay fomba rehetra avy tany ny valifatiko. Ive osy rehefa tapakevitra rereo ry lekely osy dia ho ataontsika ity osy nefa mbola mitenanao ihany makalo saina tsara fa tsisy hevitra nisorana azy ty tsony eneo kiaky ralay matoa makaty aminao toy izao dia tsy miverina fanapahan-kevitra intsony eny arosy ka izao ary misy zavatra tsy maintsy ataonao raha tiana ho tanteraka ny valifatina osy. Inona izany ry kiaky ralay? Mila alainao ao amin'ny fasana nandeverana azy ny fatin'ny olo tianao dia entinao makaty amitro ary tsy maintsy amin'ny andro alina no hitondranao azy aty alohan'ny amin'ny ray maraina azonao ve zany osy? Ahoana ho vitako ve zany ry kiaky ralay matahotra anao an'izany kosa tena sarotra be zany zavatra mpanaovinao azany mariny tsy ho vitako zany ry kiaky ralay zare zany fa tsy tea mahalifaty indray ve ianao dia hifidy ny lohany ianao zany efa matahotra ny masoniko no raha tea mahalifaty ianao dia tsy maintsy manao an'izay zavatra izay azonao zany sady zao anirotra nge izy no mileviny sarotra aminao ny akazy ao ka ahoana vonona ianao sa jantsika ve izy ty eny ary fa ho ataoko izany aza matahotra ianao fa tsy maintsy tongako eto ny fatiny mialohan'ny amin'ray ora maraina. Anio ialaina ianao dia efa manao an'izany fa tsy mila mangatakandro tsony vonina fa zao tokoa ry kiaky ralay eny osy afaka mba lazainao amiko ve hoe izavy ireo olona nahavanin-doza nanolana sy namonony olo tiako sa tsy fantatrao ve? Tsy afaka ny ampafantatra anao an'izany fantatro tena fantatro tsara mihitsy ireo saingy miala tsiny ary ilay kely fa tsy afaka nilaza aminao an'izany eny ary fa tsy maninona izany rehefa vita fotsiny ny valifatiko dia izay no ilaiko niza na vita an'ireny tsy raharaha. Oay marina tena reraka marina mafy somary lalako izy zany raha zao aloha misy mahity eto da sendra mimpamosavy dia tsy haiko tsony izay anaovany so ihany aloha fa lavitra ny tanàny aty oay io koa eny fa io le vatapatika zany fofopato marina ady mbola misy rano mitepeha inge izy zany tsy maintsy tongako any amin'ny kiaky ralay tia ny fantatro androany tena nanao tsy fanao mihitsy le tsy lahatiro mamiratra ka
fitiavako anao daholo ny antony soriatsaka azo enatsika ary ndao za tsy izy ara fa sasa miandra atsika kiaky ralahy tena mahery fotoko ianao ry tovolahy tonga anao so matsara eto amiko ny fatiny olo tianao rehefa te anatanteraka zavatra na tanjona ray dia tsy maintsy miezaka arikaky ralahy ena fa na dia mafy sy manahirana azy misy fitenena izay manao hoe fotolahy miritsimoritsy ka mitomany laingom-baromena ary miantso vary mandro no fotsy efa tsy mihevitra ny fandrika sy nytorapaty ataony olongory da tsy maninona izany rehefa matika antiny marina izany le roa ka izao ary apetra hoe tsy am'ry sary nataoko ry izy etsy am'ry ohatra ny sary kintana anaty boribory ry zany eo indrindra dia ataovy mahazo afovoany tsara dia ataovy amin'le misy matsilo ny lohany ae ka andao ny kimalala andao miala tsiny fa tsy maintsy ataoko izao no ny fitiavako anao nga andao ay zany avesatrao tena mavesatra izany ry kaka eto mety veto eo mihitsy mety tsara izao aleo aloha rehetra ny labozia maromaro dia izao jery zay ataoko fotsiny aloha fa tsy miteny mihitsy na dia kely azy aza misokabava mihitsy ary aza gaga amin'izay zava-miseho eo ianao mitony tsara fotsiny eny ary izao mankoa rehefa tafiditra eo amin'ny orazana io le fanahy dia ho velona io ary izy no natatanteraka amin'ny valifaty rehetra tadiavinao izay no antony nampangalako an'se azy tany zany very kiaky ralahy saingy izao mety tsy hanampy eo io fanahy io ka ny feoko sy ny feo anao no atsofotsika ao ka ahoana manaiky ianao ny asany ianao no atao mandritra ny fotoana anaovan'ny valifaty zany dia homona ny ray amintsika vita tanteraka ny valifaty vo afaka amin'ny teny indray enzana be zany ry kiaky ralahy tena raha azo atao dia aleo ny feo anao no ampidirina amika zany tsy mety mako raha ny feoako fa maninona zany hoe le fanaka afaka mba azavainao amiko vetivety ve zany azafady ry kiaky ralahy zao ny aino anao nanakarena be zay taloha ary tena tsy orony zava-tsoa zany mihitsy zavatra tsy fantatray nefa dia aina anao pakta tamin'ny demony dada na tonga nay nanakarena be ohatr' izany nanakareny zay saingy sampona daholo mipaita-po tamiko akoatra arery ny zokiko vavy nalemy ny zokiko lahy mona ny tena nampanaina nefa ry sety izao dia ahoana ry kiaky ralahy ny toerana fa naratsinay zokinay lahy le mona zany io hany ka lasa namon'olona vonony daholo na ibebe na ineny ary le zokinay vavy malemika io vonony nahagaga nefa dia ahoana za tsy mbasahany vonona ary se taty aoriana vo fantatro fa ay io zokinay lamona io ny namonandry zareo andray mampalahelo zany marina tena mampalahelo fa nanomboka teo dia mitady hevitra hamono azy tata ary maty tokoa izy nefa nge mbola tanory mahatelo loatra izy ka mbola mandehandeha andrehetrany fanahany amin'izao tsika miresaka izao mbola tsy tafiditra ny mitoerana tokony misy azy izy raha tsy tonga ny fotoana maty tsy tamin'ny androny maty tsy amin'ny androny da tsy azoko aza vo tsara hoe ry kiaky ralahy fa tena tsy azoko mbola lava be zany raha ho azavaiko aminao fa aleo amin'ny manaraka tataraiko fa izao aloha ny fanahany zokiko lahy io no ampidiriko amin'io razana io anao ny valifaty rehetra noho izy mona nefa dia tsy maintsy ny ray amin'ny feo antsika no ampidirina miaraka aminy ao zany ve
Ary maninona raha mifanahy le olo tiako io ihany no ampidirinao ka angatsy vitanao zany. Amin'izay manko mba tsy mila feo afo izany tsoniko. Vitsy inona mahay miteny tsara fa tsy mona. Tsia, tena tsy mety. Tsy ananako fahefana ny fanahy satria tsara fanahy sy madio fo loatra izy. Ny fanahy le rahalahako ratsy fanahy izay ihany manko no ananako fahefana. Volana vitsivitsy anefa sisa no ahafahantsika miantso sy mampiasa azy satria tsy ho ela dia tonga ilay fotoana hahafatesany ka hidirana any amin'ny toerana tokony isy azy. Ataovy ary dia aleo ny feoanao fa tsy ny ano ampidirinao fa misy fanontaniana manitikidika ny saiko farany rikaka. Inona koa ary ty be fanontaniany ty? Ho dileta ange fotoana dia ahoana indray zao izany fanontaniana se zany? Raha mahay mamerina fana zany rahalahinao zany amin'ny vatany kafa ihany ianao, manina raha naverina tamin'ny vatany fony izy maty zany dia mba velona ihany izy. Satria taty ariana taty avonahy an'izoko. Atombohy amin'izay ary le izy. Eny ary fahatomboka zany izy ty dia izao koa zany tamiko foana aloha irazana io mandra-pahavitany valifaty rehetra. Rehefa vita izay dia hiaraka hamerina ny razana eny amin'ny fahasantsika. Azonao ao ary fahanomboka. Ianao azy tsisy fantatra kory anefa sy alasainy. Misy labosiany an-tanany ahodikodiny eo amin'ny razana. Tonga hava malaky asa misalasala fa mila anao zahay. Tonga hava malaky. Hay marina miovitrovotra be mila enjery zany trano zany. Tonga izy fa ahoana izao dia inko misy zavatra ohatry ny setroka be mitsofoka ao amin'ny vavan'le razana. Tena ihany zany ty ka nahita ny tsy fahita marina. Iny fa mitsangana tokoa ny fatiny nyanja marina. Nihiratra amin'ny masony. Le retsy tena lasa matahotra mafia zany. Ary fa maninona koa ikaky rahalay izany no tsy miteny fa manao baiko moana fotsiny. Anomboka ny io ny valifaty tadiavinao ry tovolahy. Tsisy afa-mainy ireny olona namorony olo tiany reny fa dia maty doly. Tsy maintsy maty doly. Andreka io toa ny feo ankaky rahalay no mivoaka amin'le razana rehefa miteny izy fa tsy ny feo anyanja. Tena mahagaga azy oka. Fa tsy maninona zany rehefa vita fotsiny valifatiko dia izay. Aza manangy afa tsy maintsy vita koa tsaka sy andava ny valifaty rehetra. Makisa. Tena mahatoky anao ry Andray marina. Ianao zany naka ny faty mianja taon'ny fasana fa tsy jiolapamaky fasana koa. Iletsy tena za tokoa. Raha pitsoalina izy no averiny any amin'ny fasany satria ny alina no vita ny valifaty rehetra. Ela sisa no vonoina ny alina. Ireo namalambony efa mahatomaly alina daholo. Dia tena tsisy hevitra toko ve rasoka? Sao dia mbola misy azo atao ihany ve? Dia ho faty koa ve zany? Tsy misy hevitra tsoleletsy mandehana mibebaka farany. Izay sisa no azo lahatao. Za koa zange tsy tia moy alina raha zany zany potiako tena tiako lahy. Tsy ny eritreretiko manko hoe elanina vitana momony ansa. Sady namoy amin'ny anja zany no famoy alina koa. Dia manto
zare. Raha mbola aza atao ihany ny anakanana tsy hofaty dia mba ataovy re izany azafady indrindra. Fa raha tsy maintsy hofaty kosa dia raha apela tananao ny fanahiko. Mba ataovy ho isan'ireo mpandovan'ilay fiadanana sy ny fahasambarana mandrakizay. Amen. Indray naroarika izy dia nivavaka ny fona tamin'Andriamanitra. Avelao amba miainanao farany rasokona dia tsy mendrika an'izany tsony aza. Mamadika ohatra ny Jodasy nefa raha siraka dia mba avelao re. Ahoary mba tsika aloha hiaraka ho any amin'ny romopera sy pastera sao mbola mahita vahaolana ihany ary zareo. Andaotiko. Ireo trano ry pastera sy mopera ao anatiny ao le fatin'ny anja amin'izao. Mihidy le trano fa mety tsy ao angamby kiaky raha laiko. Ae, hijany eto izany izay. Eny ary hijany eto ny lesantsika fa tsy makeny. Fa marinina izany no hajanon'izareo eto tsika ry mamiratra. Zareo anefa jereo fa manatona an'ilay trano dia hanao iny eto fotsiny izany sika. Tsy haiko letsy fa dia miandry eto aloha izany tsikako. Hoay, jereo lahy nefa fa faza mopera rano manodidina an'ilay trano hoe. Pastera kosa sady mandrokatra baiboly no vavaka sa mandroka le fanahy ratsy izany. Vavaka ka. Mino fa ho avitra ihany le tsirara izao amin'ny alina manko fa tena manan-kery io fanahy ratsy io. Mora amin'ny romopera sy pastera miandry resy azy amin'izao andro mbola mazava be izao. Kanera soky. Fa leoko lotsika izay lahy mivavaka eto manampy azy ireo amin'ny fiadiana amin'ilay fanahy ratsy ko manko izany. Ay, ataontsika izay rehetra azo atao mba handresena azy. Oy, misy varatra ny latsaka izany. Andray izany fahaterako marina. Saika nijanona trano voko mihitsy. Latsaka atao amin'ilay trano ilay varatra dia may ilay trano. Tena may ilay trano mikiaka rahalay marina. Engany ka ho resy ao koa ilay fanahy ratsy. Vetivety izany avy izany dia nahazo ny varavarana marina. Mbola tsy vita ny tiany matoko lisany aloany. Vondreo malano tanako. Maty loza fa ay tsy mahita ao akory ty fa mbola tafavoaka tao ambaravarana. Tonga dia nitsapy dia miaminary izy. Vonjereo mopera sy pastera fa maty ny io ange io zandry koa e. Ataovy re izay mety, ataovy re izay mety rehetra fa tsisy maharesy azany lesany e. Tsy maintsy vita ny falifaty rehetra. izy dia miatrano pastera le baiboly be nianjera ary nisetroka mivoaka avy eo ambava dia hitiny tany anaty tany any. Tena tsy mbola hita zavatra ohatran'izao aloha marina. Tabaka ny tanako. Izany tanako ilana mamiratra. Merara zoky. Tsy manina lety izany e. Rehefa avitra somatsara fotsiny lahy dia izay vita ny ady. Resy ihany ny fanahy ratsy. Tena resy toko ve? Enoa, tena resy. Tazako nitsofoka any anaty tany any le izy teo. Midika izany fa resitsika izy. Saotra n'Andriamanitra lehibe izany.
Sotra mopera sy pastera koa nanaiko fitaovana navitra. Anto tokoa aloha tsika mitsama hisotra azy ireo asofa nisy azy ireo fa ratsy izany dia maty ela nanaiky izy ireo na dia tery aza ny fotoanan'izy ireo. Atao vianatry ny sisa koa izao rinary matroka ianao razoko fa tsy handrotsony izao ary tsy hanao azan-dalontsony koa Izay lesy raha zany rehefa mahery izy alahy. Aza matahotra fa ho avy aman-galona matetika eny tsy manadino an'lahy zandriko foana lahy. Dia higadra mandritra ny 10 taona tokoa zany. Tena hozakaiko izany vokatry ny adalako daholo. Mendrika olona maditra sy be rendrarendry zany tsy manino. Mbola maivana angeza ny sazy lahy zany ty raha ampitahina amin'ny zava-bitalahy nanao asan-dahalo lahy nanolana sy namon'olona fa nampon'izay mbola mpifoka zava-mahadombelona koa raha tsy nanatsoka ny fitoriana laza ny ray aman-dren'ny anja dia vao maika lahy higadra mandra-pahafaty-lahy mihitsy sofa niantra lahy izy ireo. Zaho koa aza moa saika nigadra tamin'ny famakiako sy nangalarako ny fatonyko. Rehefa noazavaiko tamin'izy ireo ny antony nanaovako an'izany dia tsy nogadraina. Soa koa fa nisy andro mopera sy pastera niaro ny zava-dehibe dia hoe tsy maty lahy rehefa niova fo. Izay tokoa aloha izay letsy izay fa efa reto ny mpiandro fonja hitondra lahy mandram-piona. Tanana ditapaka tena very zo tanteraka satria gadra 10 taona tranomaizina satria tonga dia sazy miatra fa tsy mba hoe miatora kosa. Manaova ihany ny mety sy ny marina ireo olona raha tsy te hidiran-doza ohatra fa alim-pidinana toko manko fikarana amin'ny ty lehilahy lehibe mitsikitsika amiko ty jereo ty izy miaraka amin'ity fitafy fotsifotsy be ty manao any sery mamiratra tsy tadidin'izay avy jereo tsara niendry dia tsaron'izay hoay ikaka rahalay ve sady diso avy izy misy ty fa tsy diso eka kiaka rahalay ty andray marina ary kiaka rahalay saika tsy fantatro marina ianao raha tsy le feo anao tena tsy mahampinao zao zavatra hita amin'ny masoko izao. Tena ianao tokoa hoe ty manao akanjo nampiandry ty fa ahoana zao kiaka rahalay efa hoe zaho aty tamin'ireny famaizan-tranoko ireny dia mahito daholo koa ny odi-ratsy rehetra fampiasako afaka tamin'ny fangejany satana nanomboka tamin'io dia zao lasa mpiandro zao nampiova ny fiainako inonisia efa tsy nanaterany velona sy teny toy izao tsonange ay varery kiaka rahalay tena tsy napoziko nyray zao marina ikiaka rahalay mpilalao ody ratsy ny lasa mpiandry ankehitriny tena niova ny rasa fa elozako aloha izay mbola andeha hanao asa fampaherezana manko izay io mara-piona dia mirary soa mbola betsaka ny asan'ny tompom-bola atao mara-piona ary kiaka rahalay dadany ray zany ikiaka rahalay mpilalao ody ratsy ny lasa mpiandry fikarana amin'ny tena hitako ndrika mifonaiky alianja diso tamindry za dia mangatapy an'lelana amindry za nefa elana lelandry tsy mitana lahelo amindriana dia kely aza misotra kia nisy feoan'olona izay kiny teny tamiko hoe maty sy tamin'ny andro akory 70 taona vao tokony ho faty
dia mandraka tonga an'izay andro izay dia mivenjivenjeny rehetra ny foana fanahiko. Nefa angehaky mbola ho ely izany mitovy izany tsika roavavy raha izaniko. Fa zaho fotsiny 80 taona dia maty. Mbola misy 10 taona ao aorianako izany rehefa vao hialetiko. Izany ve aky? Fa maninona aky misy an'izany olona maty amin'ny andro an'izany a? Tena tsy haiko kirany amin'izany a. Fa raha ny fandinihako azy dia izao. Ireo olona maty nisy namono tanora na ireo olona namono tena no maty amin'ny andro. Dia ahoana izany ireo zaza na tanora no maty narary ka na ireo maty azy? Tena tsy haiko ki mety hoe fa izay mihitsy ny anjaran'izy ireo. Fa ilay maty azy matetika dia izao fa tsy izy rehetra aloha ireo olona nalandra nanao voyage astral nefa tsy hainy akory no namerina an'ilay fanahy tamin'ny vatana. Dia anisan'ireo maty amin'ny andro ihany koa no olona nanao andre. Raha tsisy olona mahay momba ny tontolo ara-panahy mamerina fanahy dia mety maty amin'ny andro mihitsy. Izay tsy hanandraka andramana mandray ny voyage astral ireny rehefa tsy mahafehy azy tsara. Tena enjana izany raha tena marina tokoa. Ary fa maninona aloha tsy mitovy ny akanjo anaovantsika roavavy. Ny indrito fotsy be mangatsakatsaka tsy isy pentina sy lotona dia kely azy. Ny aho kosa fotsy ihany nefa maloto be. Matsiravina be na dia mijery azy fotsiny ary. Tena tsy haiko kirany amin'izany a. Mety nodrina mon'olona angamba ohatra nefa tsy nahazo famelan-keloka akory vao maty. Tsy haiko aloha fa eritreritro fotsy izany. Ndray aky sany hoe ho very fanazana raha azoko tsara. Fa nje ho atompo mpamandra fo amiko. Aza alefany amin'ny afo be hafa hijaly ary. Tsy ambadika ny fahafatesana ky tsisy fifonan'izany intsony a. Eny fa na dia hivavaka ho andriasa ny fianakaviandry nefa fantaro tsara fa ny fanahy sy mba mety maty izany. Very ary olona tena izay afa tena very tanteraka. Dia mbola felonaina ireo olona dia aleo manao marina sy ny tsara hatrany mba tsy hanena rehefa any am-parany. Sady efa maty amin'ny andro koa no mbola very fanahy koa. Aza manodina ohatran'izao.